Miarahaba ny fiangonana manona aminareo ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo avana. Amen. Romana toko fahavalo. Romana toko fahavalo. Ny andininy fa efatra ambin'ny folo riavana. Romana valo efatra ambin'ny folo. Amin'ny anaran'i Jesosy, fa zay tarihin'ny fanahin'Andriamanitra no zanak'Andriamanitra. Fa zay tarihin'ny fanahin'Andriamanitra no zanak'Andriamanitra. Ny afatry ny tompo ho antsika anio dia faran'izay tsotra riavana. Faran'izay tsotra ampitenenana. Fasana firy amintsika riavana no efa mampiatra azy. Ny afatry ny tompo amintsika anio maraina dia hoe meteza tarihin'ny fanahy masina amin'izay. Meteza tarihin'ny fanahy masina amin'izay. Tenenao raha ilay voisin anao hoe meteza hony tarihin'ny fanahy masina amin'izay. Mba ataovy amin'ny fandresin-dahatra moa fa nananina fotsiny eo, boretiretika fotsiny eo ndao ary meteza hony tarihin'ny fanahy masina amin'izay. Izay ilay izy ry havana, izay. Marina ihany ny fa marina tapana filazan'ny secte antsika FJKM sy FLM hoe fiangonana tsy manana ny fanahy masina. Tsy ry havana, manana fanahy masina tsika, nasiana tompo-kase amin'ny fanahy masina tsika, fa saingy tsy mety tsy manaiky tarihin'ny fanahy masina. Zay ny problème tsika. Dia izay nanaovany hoe fiangonana tsy manana fanahy masina reo. Zareo koa manana fanahy masina, ohatra tsika saingy zao tsy ampy fahalalana izy, dia misy fanahy mamitaka misosoka mampiteny amin'ny teny hafahafa. Tsy hoe akory rehefa hoe manana fanahy masina na feno fanahy masina dia tsy maintsy miteny amin'ny teny tsy fantatra. Fampianarana devoly zany ry havana. Ary koa dia misy fahagagana isan-karazany hoe vokatry ny asan'ny fanahy, indrindra amin'ireny hoe fiangonana antsoina hoe karismatika ireny, tena hoe endriky ny famitahana ataon'ny devoly amin'izao hoe andro faran'izao ireny. Fa ny afatra ho antsika dia hoe ianao zanak'Andriamanitra, nasiana tompo-kase amin'ny fanahy masina, meteza amin'izay, meteza amin'izay mba hoe ho tarihin'ny fanahy masina. Famarinana voalohany ry havana dia izao, ahoana moa hoe zany hoe tarihin'ny fanahy masina zany. Dia mandeha zay mba nandeha hoe tany Isalo, dia tonga tany Isalo dia eo amin'ilay borao varotra ticket fidirana ao amin'ilay parc eo. Dia eo ilay ticket dia hoe tsy maintsy maka ihany koa guide hitarika anao. Dia izay ry havana, zay le asan'ny fanahy masina. Rehefa tonga amin'ny parc Isalo ianao na ny parc hafa ianao tsy ho tonga ao sainao mihitsy ny hoe tsy haka guide fa aloha andeha amin'izao. Dia alaivo sara ny saina hoe misy olona nandoa le bie hiditra ao amin'ny parc Isalo, dia hoe nandoan'le guide dia hoe teneny le guide hoe petraha ianao. Sainao ataontsika ry havana amin'ny fiainantsika kristianina, zanak'Andriamanitra fa ny fanahy masina apetrakintsika eo. Anika tsisy fiainana kristianina vanina, satria Andriamanitra ray zay namorona nahary an'izao tontolo izao. Ary rehefa simba ny fahotana izao tontolo izao zay rehetra eo aminy, dia nandefasana an'i Jesosy Kristy hanafitra amin'izao fotoana izao, ny ray sy ny zanaka zay any an-danitra nandefa ty amintsika ny fanahy masina mba handehanantsika mendrika ny fiantsoana hoe zanaka. Ary rehefa tsy manana fanahy masina ianao, anarana fotsiny mazanaka anao, fa fiainana jentrisa ry havana. Ary toy ny mandeha rery ianao tsy manandray. Meteza ho tarihin'ny fanahy masina.
meteza ho tarihan'ny fanamasina. Ary rehefa miteny sika ry havana hoe meteza ho tarihan'ny fanamasina, ahoana moa ny fanatanterahana an'izany? Zavatra roa efa fantatsika ry havana. Ny olona tarihan'ny fanamasina, satria ny fanamasina mampatsy azy efa nytenen'ny Jesosy antsika ry havana. Ny olona tarihan'ny fanamasina dia olona mpanokatra baiboly. Aza manateny ianao hoe, aza mihevitra ianao hoe za tsy mamaky baiboly fa tena eniko be mihitsy ny fanamasina tao amiko tao tarika tamin'izao. Zay le zavatra. Sokafy ny baiboly, vaky ny baiboly, sainy baiboly, tandremo tenin'Andriamanitra. Dia faharoa manarakarak'izany, sy faharoa manarakarak'izany hoe ny olona tarihan'ny fanamasina ry havana dia olon'ny vava. Ao izy roa, olon'ny baiboly ary olon'ny vava. Amin'ny alalan'ny vavaka ny fanamasina no mitari-dalana aminao. Ry ny lalanao na ry ny lalanao na zao atao. Zay ry havana no fahamarinana voalohany. Meteza ho tarihan'ny fanamasina amin'izay. Meteza ho tarihan'ny fanamasina amin'izay. Vaky ny baiboly, ampitomboy ny fiainam-bavaka, dia hiaso aminao ny fanamasina, hitarika ianao. Ary rehefa mitarika ianao izy, ny tarihany ianao voalohany dia hoe ianao nge ka tsy kambote fa manana ray tena tie, araka le louange atao, manana ray mahery. Reherehantsika tamin'ny mbola ankizy na reherehan'ny zanakitsika hoe dadanay ohatran'izao, dadanay ohatran'izao, j'ai le meilleur papa du monde, j'ai le plus beau papa du monde, j'ai le papa le plus fort du monde. Nous avons un héros comme papa. Fa zany sy efa ny zany, fa tsy fiainanao zany satria tsy tarihan'ny fanamasina ianao ry havana. Meteza tarihan'ny fanamasina amin'izay. Ary dia sokafy ny baiboly, sokafy ny baiboly ary ampitomboy ny fiainam-bavaka. Dia ho anana ray tena hoe mikity ianao ny fiainanao, tsy ho diso lalana ianao fa ny lalanao mizotra amin'ny vatana ho any an-danitra. Ary ny an-dalana ianao hifaly amin'ity fiainana ity, hifaly amin'ny paysage izay asehonao izay asehony ianao amin'ny andavanandrom-piainanao. Zay zany fahamarinana voalohany hoe meteza tarihan'ny fanamasina, sokafy ny baiboly, ampitomboy any vava. Faharoa dia zao, ny olona izay hoe manaiky ho tarihan'ny fanamasina dia hoe mamela an'Andriamanitra hicontrôler ny fiainana. Mamela an'Andriamanitra hicontrôler ai, zavatra tsy tiatsika zany hoe Andriamanitra mamela, avelantsika hoe Andriamanitra contrôler ny fiainantsika. Nafinaritra toriteny anankiray momba an'ity, raha ny marina ilay izy ataoko ohatran'izay satria mora koa miteny avelao Andriamanitra contrôler ny fiainanao. Fa nisy toriteny nafinaritra be zay, nanao hoe raha ohatra ianao ozy izy tena hoe manaiky tarihan'ny fanamasina, il faut que tu apprennes à lâcher prise. Il faut que tu apprennes à lâcher prise. Fa velao Andriamanitra hicontrôler ny fiainanao. Raha lazaina amin'ny teny hafa le hoe lâcher prise dia hoe eo zany ny fanamasina hitarika anao, atao hitarika anao, manoro lalana dia andao, mandray anao amin'ny tanana ny rainao. Zany no zany le sary. Dia hoe raha oharina mbola oharina amina tomobile ampanina ianao, dia tonga avy any le remorque ry havana, dia fahafatorana le izy, dia remorquena ianao. Le olona tsy milâcher prise, le olona tsy mamela an'Andriamanitra hicontrôler ny fiainana, io le remorque sy le chauffeur midepane ianao, mitarika ianao, ianao mbola manitsaka frein any, manitsaka frein. Sady tsy fantatrao hoe avelao tarihan'ny fanamasina ianao, mbola manitsaka frein ianao. Zay le izy, manitsaka frein ianao. Ary maro ny kristianina
sady tsy tarihin'ny fanahy masina nefa mba tarihin'ny fanahy masina dia manitsaka frein. Ahoana moa zany hoe manitsaka frein zany? Ahoana moa zany hoe manitsaka frein zany? Manana an'izay eritreritrao ianao amin'ny fiainanao. Za zao mba teo mpampianatra, za zao mba teo paramètre, za zao mba teo mécanicien sy ny karazana. Za mba te hanana trano ohatran'izao, za mba te hanana tomobile ohatran'izao, za mba teo dikôna, za mba teo président-na sambana, za zao. Manana projet anao ao amin'ny fiainanao. Dina zavatra mitranga. Ianao no mieritreritra hoe satria zay le projet anao amin'ny fiainanao, dia ny herinao rehetra atotonao, fotoananao rehetra ny maizy anao rehetra atotonao anatanterahana zay projet anao zany. Nefa ianao mba mivavaka ihany hoe raha io tsy ny sitrapoko fa ny sitraponao. Vavaka zany. Fa io Andriamanitra rehefa mba te hiditra ny tsehatra amin'ny fiainanao, satria mamindra fo aminao izy, tanany amin'ny teninao ianao hoe sioka Andriamanitra ny sitraponao fa tsy ny sitrapoko, mifrene ianao. Fifidianana moatsika zao atsy misy olona riavana ao amin'ny hanompo an'Andriamanitra. Ty katenanisy tany Frantsa tany, te hanompo an'Andriamanitra izy, tena te hanompo an'Andriamanitra izy. Dia miresaka amin'ny namany hoe zanga mandeha hirotsaka amin'izay amin'ny fifidianana manaraka. Dia teny amin'ilay namany eny izy, fa zao kosa aloha, za raha vao tsy président io dia tsy mahavita. Ka nareo zay le hoe rehefa te hanompo ianao dia Andriamanitra riavanao no manondro anao zay skatsy-panompona efa nomanina ho anao. Fahasoavana no namonjenantsika mba handehanantsika amin'ny asa zay efa nomanin'Andriamanitra mba ho alehantsika riavanao. Za voavonjy dia efa misy asa napetranao eo, ary ny anjarako dia hoe mangataka amin'ny tompo hoe raha eo atoyara zay skatsy-panompona tianao manompo. Riavanao, hainao tsy mijeriny hoe Andriamanitra manana zay hevitra hiverany anao, dia to hevitra tonga fiaidanana fa tsy loza fa any amin'ny Jeremia misy an'izany, fa tsy eo amin'ny fiainako misy an'izany. Fa rehefa mba manoro lalàn'Andriamanitra zao dia freine ka tsy tarihin'Andriamanitra, freine ka tsy tarihin'Andriamanitra ny fiaina. Fa zao ny afatry ny tompo amintsika riavanao, aza mifreine tsony, ary avy aloha izy contrôle ny fiainanao, fa manana hevitra hiverananao izy. Io ray zay hoe mahery io, manana fahefana rehetra ety ambonin'ny tany, ary manana programme izy anatanterahana zany fahefana zany. Jereo nge le mpitoriteny toko fahatelo menatsika zany amin'izao maraina izao. Mpitoriteny 3:12. Mpitoriteny 3:12. Amin'ny anaran'i Jesosy, ny zavatra rehetra samy nataony ho mendrika amin'ny fotoany avy. Ndoka avy antsika hoe ny zavatra rehetra samy nataony ho mendrika amin'ny fotoana avy. Farany hoe ny zavatra rehetra samy nataony ho mendrika amin'ny fotoany avy. Maninona tsy avelako ny contrôle ny fiainako Andriamanitra, satria tsy mifanaraka amin'izay eritreritra momba ny fiainako zany. Zay le izy riavana. Fa ary koa tsy avelako ny contrôle azy, contrôle ny fiainako izy, satria matahotra ny hampitso ariavanao, matahotra ny hampitso aho. Matahotra koa sao dia tsy tanteraka le programako. Fa zao Andriamanitra mahery, Andriamanitra hero io anakinanao ny fiainanao io. Ary rehefa akinanao amin'ny fiainanao, ninona mitrango amin'ny fiainanao, hoy izy landiny fa 1:12, Mpitoriteny 3:12, ianaritsy anjery io riavana.
Toriteny telaka ny zavatra rehetra mitranga ao amin'ny fiainanao dia ataony mendrika amin'ny fotoany avy. Ny andro naterahanao tsy ianao nisafidy azy, ny andro hafatesanao tsy ianao nisafidy azy, ataony mendrika zany amin'ny fotoanany avy. Ianao mitomany io meme io anio, ataony amin'ny fotoanany zany. Ianao mitomany anio, ataony amin'ny fotoanany zany. Ianao mandiha anio, ataony amin'ny fotoanany zany. Ianao misaona anio, ataony amin'ny fotoanany zany. Avelao izy contrôle amin'ny fiainanao a, okizay tia manitsaka frein tia, dia efa ianao mba mivavaka sy namaky teny ihany mba nangataka fitarihan'ny fanamasina. Famarinana fatelo farany havana ty zao. Raha ny marina mety tarihan'ny fanamasina ianao satria hoe manaika dia mamaky baiboly sy mivavaka. Manaiky tarihan'ny fanamasina ianao ka tsy manitsaka frein intsony fa manaiky tarihan'Andriamanitra amin'izay itiavana azy. Fa fahatelo ry havana, ny tena hoe sakana tsy tarihan'ny fanamasina antsika dia ny fahotantsika. Ny sakana tsy tarihan'ny fanamasina antsika dia ny fahotantsika. Dre mandeha nisy ampivady zay ty sambo izy dia mividy reny karazana oriboro somary lehibebe reny izy. Dia nalaina vidina tatya ohatrany hoe atya Antananarivo le oriboro dia nentina tany Tamatave. Eo zany le tomobila dia eo ambony remorque eo le oriboro havana. Dia tonga tany ranomasina dia nampidiro anaty rano le oriboro. Dia velomina le moteur, maneno tsara le moteur, dia tsy mandroso nefa le oriboro. Dia vaka le izy mivady nijerena le manuel de l'utilisation sy ny karazana, ohatrany hoe narahana tsara daholo mihitsy le izy. Dia tsy miainga mihitsy le sambo kely. Dia tany amin'le mpivarotra anona tany mivarotra le rangahy, dia tonga tany le mécanicien, jerena le moteur maneno tsara mihitsy, jerena le coquen'le oriboro tsisy maninona mihitsy. Dia farany dia mijery le mécanicien nijereny tomban'le oriboro. Ay tsy nampandeha azy le remorque tsy nitsoahary zareo. Dia le remorque nanakana an'le sambo tsy ry havana. Io remorque io le fontsika ao anatintsika tsy tamaso eo, se manakana le oriboro ny fiainana, le sambo kely ny fiainantsika dia raitra daholo tsika reto rehefa jerena ty avelany. Fa rehefa jerena ay tsy nitsoahana le remorque, ay tsy nitsoahana tsy nidiovina le fo mahaloton'ny fahotana, mahaloton'ny avonavo, mahaloton'ny tsy fahatokisana an'Andriamanitra. Ry havanao ozy izy ny tompo amin'izao maraina izao hoe enoy izy zay le hirantsika tao ary mamitsika loatra iny, enoy miteny aminao amin'izao maraina izao hoe mba omeo amin'izay io fonao io hoe mba omeo io fonao io ho dioviko. Zay no atao hoe krismasy ry havana. Tsy hoe manantena cadeau avy amin'olona, tsy manantena cadeau manokana avy amin'Andriamanitra ny cadeau tokony meny antsika dia efa tanterany 4 arivo taona lasa zay. Fa ianao atolorany io zazo io fonao ho diovina amin'izay mety avinavim-po rehetra, ho diovina amin'izay tsy fahatokisana an'Andriamanitra, ho diovina amin'izay hoe eritreritra diso momba zany hoe finoana, momba zany hoe fiainam-panazana. Ary ty eto tsara oko tampoka ry havana, mba okizay meteza amin'izay tarihan'ny fanamasina. Okizay ty hoe mandevina dia mandeha misasy ty avy eo hoe zay le izy. Tamin'ny herinandro atratran'izany nisy olona tonga tao aminay tamin'ny herinandro, azafady paster fa zao vao tonga ty aminao fa mbola nisasa manko zay tamin'le fotoana menao ahiny. Okizay zaly misasasasa zany, zay le zavatra. Ndre mandeha indray akonanao nandeha nandevina ry havana. Zao ozy izy le olona, aloha mba amiray sasany paster tonga eto anana, azafady za andevina, za tsy mba tsy tafaverina eto aloha raha misasa sasana tsy tafaverina tsony. Fa aloha amin'ny 12 sasana antsika mity. Dia ozy izy le olona, tsy mety ve amiray amin'ny 12 sasana. Inona zavatra andrago? Mandeha zay ry havana. Mandeha zay
dia mboa tonga tery amin'ny bypass tery moa zany dia tonga teo amin'ny bypass teo dia niandry manao rassemblement satria il embouteillage dia niala amin'ny bypass zay miditra amin'le secondaire dia mbola rassemblement indray tsy manino dia ny tena an-dalana iny tena tsy azoko mihitsy mijanona teny an-dalana tsodrao toko fampanina aza le corbillard ay tsy panina akory le corbillard fa nandany lera fotsiny tonga teny tokotany pasana teo amin'ny parking mbola nanantona le zavikelyn'le maty paster mialatsiny fa mbola be kenina ry zareo ay ny andro hoe zay le karazana fasana tsy azo voainy alohany amin'ny telo ry havanao meteza tarihin'ny fanahy masina la surprise avelo zany finonom-pona zany ary enganeka tsisy amintsika intsony no hisasasasa zany no hiandry lera zany na zay fomba zay fitondra tena adala nentina mipaharazana fa meteza tarihin'ny fanahy masina dia amatana ny an-danitra ianao ho amin'ny fahasoavan'ny tompo amen.